avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manoltranao vaovao. Faliriny mpitondra amin'izao fotoana faneken'ny FMI ny famoahan'ilay vola $300 tapitrisa ho an'ny tombana voalohany ho an'ny FEX ny FRD. Iandry Rajoelina izay nanamafy ny taona 2012 fa tsy handroso isika raha mbola miankina amin'ny mpamatsy vola mahazatra. Tsy manana viana mamaly ny filàn'ny vahoaka eny foto mpitondra Camille Lalina ny fahantrano malagasy ho ny Paitoekarena Androany. Manaitra ny filakivim-panjakana izay mitsara ny fitorian'ireo kandida be an-tanàna tamin'ny fifidianana farany teo ireo kandida. Ny faharetan'ny fivoahan'ny didy amin'izao fotoana ho ireo kandida izay ahina isy anararoatra amin'izao fotoana izao. Tsy mbola nisy sakafo tonga hatramin'ny androany teny amin'ny toeram-pandraisana Trabona etsy Amakia Andotam-penaka raha ny fitarainan'ireo Trabona tonga teny an-toerana nanomboka ny alatsinainy teo. Maresaka iraisam-pirenena nanainga ny Florida omaly indray ny sambon-danitry n'orinasa tsy miankina Amerikanina iray hiazo ny volana amin'izao fotoana izao. Efa nigadana teny amin'ny volany ity sonda antsoina hoe Atena ity heritaona lasa saingy mazava ny antondiany amin'ity indray mitoraka ity. Ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoanany fampalalam-bavao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tongo vavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay tony mahazatra matoan-datsoratra nondeha nokafatsika ny fiarahana amin'ity ala ity. Ny taona 2012 nanamafy Andry Rajoelina fa tsy handroso mihitsy isika na dia amin'ny taona 2012 aza raha mbola iankina amin'ny mpamatsy vola mahazatra. Amin'izao fotoana izao faly tsy dedaka indray faneken'ny FMI ny famoahan'ilay vola mitetina $300 tapitrisa ho an'ny tombana voalohany FEX ny FRD. Matoan-datsoratra. Nikena ny fanampiana ara-bola avy any ivelany na dia tsy izany aza ny lokaloka napetraka ny taona 2012 omaly nikeny filankevim-pitantanan'ny FMI na ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny famoahana ilay vola $300 tapitrisa ho an'ny tombana voalohany ny FEX ny FRD. Ary tombanana ho any amin'ny atsasaky ny volana avrily ny tombana faharoa. Io famoaham-bola io izay efa tokony ho tamin'ny volana novambra 2020 lasa teo saingy nahemotra noho ny tsy fanajan'ny governemanta malagasy ny fampanantenana nataony mikasika ny fanafoanana ny famerana ny viditsolika sy ny fametrahana ny viditsolika araka ny tokony ho izy na ny ajustement automatique des prix à la pompe izay isan'ny fepetra voalohany no takin'ny mpamatsy vola. Fanemorana ny famoaham-bola izay midika ho tsy fahombiazana amin'ny fitantanana ny firenena. Ankehitriny, raha nikena ny famoahana ilay vola $300 tapitrisa dia irairaina sy indraindraina fa mahomby ny mpitondra fanjakana manana paikady sy fahaiza-manao ka maharesy lahatra ireo mpamatsy vola. Mbola fanontaniana maro no mipetraka manoloana izany fa ny an'ny malagasy ny andrasana sy ny takiana ao anatin'izany dia ny fisiny mangarahara amin'ny nampiasan'ny mpitondra ny volantsika satria miankina amin'izany ny fiainan'ny malagasy iray manontolo. Misy antony matoa nanapa-kevitra ny amin'ny hemotra ny famoahana ilay vola ny FMI ny volana novambra lasa teo. Ny manaitra ny maro ihany koa anatrehan'izany dia ilay am-pody istoerana nasehon'ny mpitondra. Aoka tsy ho adinontsika fa ny taona 2012 dia nanamafy Andry Rajoelina fa tsy handroso mihitsy isika na dia any amin'ny taona 2012 aza raha mbola iankina amin'ny mpamatsy vola mahazatra. No io teny natao tamin'izany fotoana io angamba no nilazana ho reny izao tontolo izao fa ny volan'ny fanjakana malagasy madiodio no anamboarana ilay autoroute. Ankehitriny anefa kofina tanteraka disokajy ka iny fa niazakazaka nitady vola tany amin'ny BADEA na ny Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique ka nilazana fa ity farany indray no amatsy vola ny tapany faharoa amin'ny fanamboarana ny lalambe mikodana izay mitetina $700 tapitrisa. Mandroso ve sa miemitry Madagasikara eo anatrehan'izany? Tsy lavitra akory
aty Afrika nandankitsirano ny fanampianara-bola avy amin'ny FMI ny gouvernemanta Burkinabe mba hanamafiorina ny fahalevantena ara-bola ka hifantoka sy hampiasa ny volan'ny fireneny manokana entina mampandroso. Azo tsapahitanana ny fandrosoana amin'io firenena io izay tarehan'ny kapiteny Ibrahim Traoré ankehitriny. Aiza ho aiza i Madagasikara sy ny fahavononany androso eo anatrehan'izany. Aiza ho aiza i Madagasikara tsy maintsy mandroso. Raha iroso amin'ny fananganana orinasa ohatra, na ho an'ireo mpampiasa vola atao anatiny, na ho an'ireo mpampiasa vola avy any ivelany, mety amin'izy ireo ve ny rivotra ara-politika sy ny rivotra ara-toe-karena eto amintsika raha tsy ilaza afa-tsy ny fandriampahalemana sy ny sehatry ny herinaratra. Ankehitriny aza, ny olana tsy voava ary efa manambana ny tokony andray ny piasa ny jirama. Fa tsy tokony ho faly fa nahazo vola fotsiny ihany sika rehefa mivoaka toy izao ny vola avy amin'ny FMI. Hoy ny Paitoekarena nanaovana fanadihadiana manoloana ny fivoahany ilay ampahany voalohany amin'ny FEC sy ny FRD izay ny totaly 3 am'zato tapitrisa dolara. Tsy aleo tena ary anohy ny fitrosana sy ny afindramam-bola hatrany sika fa iankina amin'ny fanapahan-kevitry ny FMI hatrany raha mitoy ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao. Tojony Rina Tahiry no mitatitra ny antsiprian'izay. Ny 500 isan-jatony vola tokony ho azon'ny Madagasikara ao anatin'ny tetikasa fanamorana ny fisitrahana famatsim-bola avy amin'ny FMI na ny FEC, Facilité élargie de crédit, sy ny FRD, Facilité pour la résilience et de la durabilité ihany ity nivoaka voalohany ity. Izany hoe 300 tapitrisa dolara amin'ny 750 tapitrisa dolara ihany no apahany voalohany io. Tsy ho azo indray miaraka ny vola rehetra fa itsitokatokana. Ankoatra ilay fiovan'ny viditsoloka efa miatra, hisy fiatraikany eo amin'ny apolitikan'ny vola ihany koa io vola azo io. Raha tsy ilaza afa-tsy ny fampiakarana ny taux directeur eo anivon'ny banky foibe ny Madagasikara. Ny FMI no mandidy sy anapaka ny trosa ataon'ny Madagasikara ka lasibatra voalohany amin'izany ny findramam-bola anaovana ny lalambe mikotana mampitohy eny Antananarivo sy Toamasina. Raha tany amin'ny sekoly zany ny fanjakana malagasy dia tsy nahazo moyenne izy fa nandaly délibération. Nandaly délibération zany izy nazahoany ny pakany. Zay ny dikan'io. Raha hoe apatsotra fahazahoany ny vahoaka azy zany. Nandaly délibération izy dia hoe mbola mila ezaka fa amena ihany nareo aloha 500 faingo 430 isan-jato ny FRD sy ny FEC. Madagasikara aloha zany tsy afaka hoe mitrosa araka izay tiany amin'ny anivelany. Hoe ohatra fotsiny zao exemple resiko hoe le lalabe mikitanany mbola tsy anatin'ny loi de finance LFI 2025. Les 350 millions de dollars nresahantsika hoe ho ameny Badea. Dikan'izay zany mbola vao négociation atao. Ary tsy vitany hoe négociation amin'ny Badea fotsiny, fa tsy maintsy minégocier koa any amin'ny FMI. Satria zany ho jerevany zareo zany le trosa akapobeany. Les quantités cessibles zany no jerevany zareo amin'izay fotoana izay. Hoe marge de manœuvre Madagasikara zany somary kely de kely. Hoe tsy io ine zany tsy hoe afaka manao an'izay tiany ny fitondram-panjakana. Ianao rehefa manao programme amin'ny FMI dia misy condition zay. Ary ny FEC anisan'ny manasarotra condition indrindra. Zay ohatra mahatonga ny Sénégal ane tsy manao FEC fa manao MEC, mécanisme élargi de crédit ny zareo, satria manana marge de manœuvre kokoa izy amin'izay. Ohatran'izay koa ny firenena sasany zao manodidina antsika MEC neny zareo nampiasaina. Fa firenena tena sahirana ane manao an'ity FEC ty. Ankoatra izay, iamafy hatrany ny fiakarany ny vidim-piainana manoloana ilay fampiakarana ny taux directeur eo anivon'ny ny banky foibe. Tahaka ilay fampiakarana etra, alaina amin'ny fifanankalozam-bola amin'ny alalan'ny mobile banking. Ny banque centrale hoy izy apiakatra ny taux directeur, hicontrena ny inflation. Inona ny conséquence n'izay? Ny conséquence n'izay hiakatra be zany vidim-piainantsika. Zao azadino. Zareo amin'ny secteur ny téléphonie et paiement mobile niakatra 5%, tsy maintsy mandohy 5% chiffre d'affaires na any amin'ny DGI. Zay zany soratrany. Zareo nilaza fa hoe ary voadivoady mihitsy ny hoe tsy répercuté an'io aty amin'ny mpanjifa. Laingy zany. Donc mantainga zany le mpitondra rehefa nilaza hoe tsy misy impact le 5%. Zao nefa ho ampiakarina indray ity
ho ampiakarina indray tya tao directeur amin'ny banque centrale azadino fa ny consommateur final foana eny ny voa e io tsisy hevitra io e ny orinasa eny e tsy ho voanao zany ny orinasa fa répercutena any amin'ny consommateur final foana ny any amin'ny mpanjifa zany any amin'ny mpanjifa foana rehefa avy eo a miantoka rehefa miakatra ohatran'izay mividina zavatra satria azadino zany fa hoe lafo kokoa zany a ny resaboly eto ny taux d'emprunt zany taux d'emprunt zany niakatra taux de crédit zany niakatra zay le zany nidikan'io e tsy aivona nankatoaviny ny filankevim-pitantanan'ny FMI omaly 9 janoary ny azony Madagasikara io vola 3 tapitrisa $. Io ho an'ny andiany voalohany mbola maro ny ezaka tokony hotohizana ary anatotosa ny deuxième revue indray isika amin'ny tapabolana voalohan'ny aprily 2022. Matoa mandalo délibération arak'izay fanokevitra pahay toekaren'izay tsy mahazo moyenne zany ilay fitondram-panjakana ho anatin'izay satria tsy manana vina mamaly ny filany ny vahoaka eny fotony ihany koa ka mahatonga ny fanitrana lalina amin'izao fotoan'izao raha ny fanokevitra nentina pahay toekarena hatrany tsy mifanaraka amin'ny mampitarika politika mendrika ny filoham-pirenena ny zava-misy iaina ny sarambabem-bahoaka ankehitriny ny firenena izay mila drafitra matipaika amin'ny sehatra rehetra raha tiana ny anala ny vahoaka ao anaty fanitrana lalina amin'izao fotoan'izao ny antsiprian'izay niakatra ny tany fantrana nandritry ny fitondrany Andry Rajoelina atao anatin'izay enitaona izay raha ny antotanisana avoaka ny banky iraisam pirenena ny 5.70 faingo isanjato ny vahoaka malagasy miaina anaty fantrana ny taona 2024 ary tafiakatra 7.70 faingo 7 isanjato zany ny taona 2024 amin'dika zany fa miha mitombo hatrany fahasairanana mianjady amin'ny vahoaka noho ny tsy fahaiza mitantany mpitondra nambarany pahay toekarena fa azo tarafina amin'ny lafiny maro ny fandrefesana ny fantrany eto Madagasikara toy ny lafiny araboly sosialy fanabeazana fahasalamana fa indrindra ny famokarana fanjatra misy dia hoe mbola betsaka ny mandra dia ny zavatra tsara tadiana koa rehefa miresaka fahantrana Madagasikara dia tsy hoe fahantrana araboly rery ihany atsika fa fahantrana maro lafy fahantrana maro lafy zany ny amin'ny lafiny fahasalamana fampianarana ny sosialy ny fanabeazana sy ny fikarohana sy ny sisa sy ny si famokarana indrindraindrindra tsy maharaka zany ny famokarantsika satria ny famokarana ihany no ahafana mandrefy ny fiarinarena fao be na vita nanao mihoatra ny tamin'ny heritaona ve tsika sy ny tao alohan'izay zay ny hita hoe nisy fiarinarena sa tsy nisy fiarinarena fao be nodradradraina sy nanaovana serasera be tao anaty tambazotra sosialy ny fahazon'ny filoha ilay amboara mahampitarika politika mendrika azy aty Afrika ho an'ny taona 2024 novenatra amin'ny sary famantaran'ny ministera rehetra omaly maneho ny sarin'ny Andry Rajoelina milaza fa izy no mpitarika politika mendrika aty Afrika tsy mifanaraka amin'ny zava-misy iaina ny sarambabem-bahoaka nefa ny fampandrosoana tanterahany mpitondra ankehitriny satria mihalalina hatrany ny fahantrany vahoaka araka ny tarehimarika ny voaka nanamafy ity pahay toekarena ity fa manana vina ny fanjakana saingy tsy mamaly ny filan'ny vahoaka eny fotony zany ka tsy mahagaga raha mbola mangeja ny isa-tokantrano ny fahantrana misy avovony manana vina ny fitondram-panjakana ka manana politikany izy ny azo lazaina angamba dia hoe samy manana ny tanjony ny fanjakana sy ny tinady le filany aty amin'ny tena zava-misy zany tsy mifandray rehefa ireo dia ndray sady tsy tena mahavaly ny zava-misy tena ilaina eny fotony mony aty ambany ihany koa miezaka mihoatra amin'izay azony atao tsy tena mahavita ihany koa zany manjifa n'lay mampiasa n'lay tolotra ara-politika omen'ny fanjakana le offre de politique publique dia lasa tsy mifandray zany le tadin-dokangy dia samy mitady le izy dia rahantsika malala ny zava-misy indraindray hoe tena miezaka mafy ny fitondram-panjakana manao zavatra nefa tsy mahavaly an'le olana eny ambany le izy mitaky vina matipaika sy mazava ary mipaka amin'ny fiainany isam-baravarana ny firenena tafiditra anaty fahantrana ny fihetsikatsehana ivelany ny anefa no hiazakazany mpitondra ka tsy misy azo antenaina ity fitondrana volomboasary ity raha mbola izao fitantanana kitoto sy vaolana vonjy davanandro izao hatrany no ampiarina eto amintsika
tsy misy mpiantoka ny ain'ireo mpiasam-panjakana lefa hiasa any amin'ny tany any amin'ireo tany lavitra andrina amin'izao fotoana izao. Hoy ny sendikany fanabeazam-pirenena sy mpiasany fahasalamana izay lasibatra voalohany amin'izay. Ankoatra ny asan-dahalo izay miatra manaina miaina fahasarotana amin'ny fiatrihana ny asa ihany koa izy ireo raha sendra misy loza amin'izao fotoana izao. Ny antsiprian'izay. Miasa natorory sy tahotra vokatry ny tsy fandriam-pahalemana ireo mpiasany ny fahasalamana voatindry asany amin'ny tany lavitra izay tsy misy antoka ho an'ny fiarovana manokana. Betsaka ireo mpiasany ny fahasalamana voakapa famaky noho ny asan-dahalo any amin'ny toerana lavitra iasany, hoy ny avy ao anivony ny SSM na ny Solidarité Syndicale de Madagascar. Mifanehitra amin'ny asan-dahalo izy ireo eo am-panatanterahana ny asany, saingy tsy misy fandraisana andraikitra atreto miantoka ny ainy. Amin'ny ankapobeny zany resaka fandriam-pahalemana na sécurité ho an'ny mpiasa amin'ny fahasalamana sy ny mpiasam-panjakana amin'ny ankapobeny mihitsy no tsy mipetraka mazava eto Madagasikara. Ny afahanay miteny an'izany dia mazava. Tany atsimo maromaro ny paramedy efa voakapa famaky ny lohany dia maty. Tany Mananara nisy paramedy ny poids réfrigérateur may tanteraka ny tarehany. Tany Tolaniaro ihany koa dia nisy rasazy toy izany. Ny rasazy may tany anatin'ny CSB indray dia vao tsy ela tamin'ity faraparan'ny taona ity sa tamin'ity taona ity mihitsy aza. Nisy ihany koa tany Manakara may tao amin'ny CSB rasazy ary maty. Tany Akazobe ihany koa may tao amin'ny CSB 2 Talatangavo ny paramedy maty. Zany hoe raha zay tsy fandriam-pahalemana zay dia tena be dia be ary tena be dia be zany ny zava-mianjady amin'ny paramedy. Ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana, olana ihany koa ny tsy fisian'ny fandraisana an-tanana raha sendra loza eo am-panatanterahana ny asa. Ho an'ny ao anivon'ny fampianarana manao ny asany anaty tebiteby ireo mpampianatra voatendry any amin'ny toerana lavitra. Ny tsy fahombiazan'ny fampandriana fahalemana ankehitriny no antony mahalasibatra azy ireo. Zany hoe ny ministera tsy manana service de sécurité manokana ho an'ny mpampianatra, fa ny service ny sécurité publique no miantoka ny sécurité ny mpampianatra eo am-panatanterahana ny asa. Ka rehefa défaillant ny sécurité publique dia mizaka ny vokany ny mpampianatra. Ala amin'izay. Indrindra moa fa eo am-panatanterahana ny asa ny any ambanivohitra no matetika misy tranga tena manahirana mahakasika an'izy io. Tena miankina tanteraka amin'ny stratégie andry zareo ao amin'ny sécurité publique. Raha ohatra prioriser ny fiarovana ny mpampianatra angamba dia zay vao mety ho tonga amin'izay hoe azo arovana ve. Zay moa zany no irariana raha mba misy priorisation le izy hoe reto manatanteraka asa-panjakana amin'ny toerana lavitra dia asina fiarovana manokana dia any angamba vao mety hisy tombotsoa ho azo n'ilay mpampianatra amin'ny resaka sécurité ny ainy mihitsy satria miatra manaina zany le izy. Efa nandalo teto amintsika ny taona 2024 lasa teo ny fisitahan'ireo mpampianatra sy mpanabe tao amin'ny distrika n'Anjozorobe no niforongatry ny fakanan-keriny tany an-toerana. Vao tsy ela akory izay, rasazy ny sady be ny tanàna vao afidy no namony ainy vokatry ny asan-dahalo. Adidin'ny fanjakana no miaritra manome fitaovana ary trano sahaza ho an'ireo mpiasa izay efa voasoratra ao anatin'ny lalàna, saingy tsy mazava ny fanatanterahana azy. Efa nanaovana antsoavo ny ijerena ireo mpiasan'ny fahasalamana sy mpampianatra tendrena iasany amin'ny tany lavitra, saingy tsy misy fepetra raisina na efa betsaka aza ireo ainana fohy sy lasibatra. Mahakasika ny fividianana be ny tanàna ny tontosaina teto amin'ny firenena farany teo izay mbola misarika ny sainy maro ihany koa hatramin'izao. Manaitra ny filakevim-panjakana izay mitsara ny fitoriana ireo kandida be ny tanàna tamin'ny fividianana farany teo iny. Ireo kandida amin'izao fotoana izao fampandiana andraratrany no misy any anivon'ireo commune ary ahina isy anararoatra izao faharetany fivoahany didy izao ireo kandida be ny tanàna. Honina saina no mitatitra ny antsiprian'izay. Efa nanika ny telo volana izao ny nahavitan'ny fifidianana be ny tanàna fa commune maro manerana ny nosy no mbola tsy manana izay be ny tanàna izay. Ilan'ny fivoahan'ny didy fa isan'ny andrasana ihany koa ny fampiarana ny lalàna, ny sazy ho an'ireo tratrana no osoka sy alatra araka ny voarakitra ao anatin'ny lalàna amin'ny feny fifidianana. Trangana fandikan-dalàna izay maro raha tsy ilaza fa tsy ny tao amin'ny commune Ampani distrika ny Miandrivazo.
ny tao beteva iray amin'ireo bureau fifidianana atao amin'ity commune ity araka ny fampitambavaovao ray maizana ny andro ka tapaky ny maronisa tamin'ireo tompona andraikitra misana ny fifidianana fa ny ampitso izany hoe ny 12 desambra no atao ny fitanana an-tsoratra ka ny filohan'ny birao fandatsam-bato no nitana ireo fitaovana rehetra tamin'ny 12 alina tamin'ny andro ny 12 desambra io nisy naka ireo vokatra de lazainy moa le olona naka azy tao a fa ilay candidat Irmar laharana voalohany niaraka tamin'ny responsable ny CEC teny Beteva tsy maintsy alaina teo izy ary tsy maintsy fenoina am'izao alina zao noho ny baiko midina tonga tao amin'ny SRMV zay a de napafantatra an'izay tranga zay ry zareo mpikambana tonga tokoa le vokatra nisy nanatitra tao le pli misy mpitandro ny filaminana ono zany nanatitra azy teo amin'ny SRMV izay valopy efa misokatra lasa 470 ilay 770 am'zato zay any candidat Irmar nakarina 470 satria anenjika an'le elanelanisa teo aminay nanamarina ny fisian'ny osika ny teo anivon'ny fitsarana misanany ady amin'ny fanjakana ary nampandresy ny candidat safidim-bahoaka nampiakatra ny raharaha nefa ny candidat Irmar elan'ny fivoahan'ny didy mahatonga aiasa mihafa 518 moko ny mpifidy voasoratra anara tao Beteva 355 ny votant ilay 355 votant zany tsy ny voakitika koa fa lay vatona candidat laharana voalohany natao 244 rehefa tambatra am'izay zany ny vato manan-kery sy ny vato fotsy ny vato maty de nanome 426 de teo zany nahitany TA hoe azo eritreretany tokoa fa nisy ny halabato tao anatin'ity birao fandatsam-bato ty rehefa nivoaka am'izay ary nivokatra ofisialy tao amin'ny TA de ny tenako no ny bata ny fandresena ary akory moa ny interna fa mbola tsy mionona moa zany mpifaninana izay avy eo amin'ny antoko Irmar fa mbola nanao cassation izy a misarika ny sainy ny fitsarana ao amin'ny conseil d'état matoky ianareo fitsarana hijery tsy mitanila an'izao tranga zao andrazana araka izany izay ho fanapahana ho raisy ny filakevim-panjakana amin'ireo fitoriana voarainy ahafandro olom-boafidy mandray ny asany maro ny ezaka tokony atao raha ty anarina ny fampianarana ambony eto amin'ny firenena hoy ny mpampianatra mpikaroka nanaovana fanadiadiana tsy magaga araka izany raha tsy tafiditra tao anatin'ireo université 30 mendrika indrindra ty Afrika ho an'ny taona 420 ny université malagasy raha ny fanazavana trany tsy ary rasoarvelo latsaka ambany kalitao mpampianarana ambony eto amintsika ankehitriny laharana fa 770 amin'ireo université 400 eto Afrika no misy ireo université malagasy raha nisa farany navoaka ny aide scientifique index raran'raha izany no laharana misy antsika hoy ny mpampianatra mpikaroka na ny hevitra androany marary amin'ny lafiny maro zany fampianarana ambony izany eto amintsika amin'izao raha tsy laza fa tsy ny tsy fampiny mpampianatra sy ireo foto-dravitra sam-pampianarana aiza amin'izany no ahatsara ny kalitaony fampianarana hoy ity mpampianatra pikaroka ity olona totika hoe tsy tena mifototra tanteraka amin'ny fampianarana ny mpampianatra ny akamarony fa mpampianatra telika izay manana ny asany any amin'izay toerana misy azy ka manontantena ary izahay mba manana fotoana anaovana préparation any cours ve izy dia na tiatsika na tsy tiatsika dia efa misy lanjany lehibe amin'ny kalitaon'ny fampianarana izany tsy fampin'ny fampianarana fa na izany naty izany dia tsara ihany koa ny alalan'ny olona fa 5 taona izao no tsy voalohany karaman'ny mpampianatra nanomboka tamin'ny taona 2024 ka hatramin'izao sady efa tserika izany le olona no mbola tsy voalohany karamany amin'izao tika miteny izao dia miaraka tsy voaloha amin'izay koa ny karamany heure complémentaire resantsika io ny mpampianatra raikitra dia azo azontsika saina fa mpampianatra noana tsy mandray vola ary antserika no mampianatra amin'ny université fanjakana mampianatra amin'ny université privé dia manontantensika retana amin'ny hoe inona zany kalitao mety hovokarina fa misy olana doavana koa ny université dia niresaka foto-davitra ny infrastructure amin'izao fotoana iresantsika izao dia tsy afaka mianatra isanandro ny mpianatra amin'ny fomba dia tsy miangatra inona moa zany tena qualité mety ho tafavoaka amin'izany tsy lara-pahamenana ho an'ny fitondrana ny setry ny fanabeazana eto amintsika ambany teti-bola natoka ny fanjakana ho an'ny université mpanjakana raha ny fanazavana hatrany
fa akoatr'izay dia manontanytentsika hoe manahoana kory ny teti-bola. Ny teti-bola ao amin'ny budget fanjakana atokany ny fanjakana ho an'ny université fanjakana raha tsy resaka afa-tsisy. Fa dia zara raha misy hatramin'izay ka hatramin'ny fotoana maro zay dia tsy mahavoaray zara raha mahavoaray folo isan-jato ny antsoina hoe subvention zany hoe le loharanom-bola avy any fanjakana ny université fanjakana. Any ka lasa tsy manana vola ety mampiodina ny fampianarana ary ny tsy maintsy mitady vola amin'ny alalan'ny fanaovana fampianarana andoavam-bola formation payante dia mizany rehetrarehetra zany dia mitambatra ka mahatonga antsika tahaka izao. Profo mazava hitarafany izao fitotongana ny fampianarana ambony eto amintsika izao nilarana misy ireo université malagasy eto Afrika fa indrindra ny maneran-tany. Raha ny navoaka ny Unirank tsy nisy tafiditra tao anatin'ireo université telopolo mendrika indrindra ty Afrika ny université eto Madagasikara ho an'ny taona 2024. Rariny sika raha tsy mahazo vokatra tsara noho ny tsy fananany Andry Rajoelina politika mpampianarana mazava ho ny mpanao politika na noho ny heviny. Tsy misy mihitsy eto anjany ataontsika hoe politika sectorielle mazava tsara ao anatin'ny fampianarana. Ka ninona ny zavatra ho ataonao eo raha vao tsy ho fampianarana io no menao lara-pahamehana amin'ny lara-pahamehana dia eo ihany eo. Amin'izany fampianarana zany ny fomba fijeriko azy efa ty amin'ny ambaratonga ambony ny teneninao. Misy zavatra be da be mifanandrify tokony atao amin'izany. Indrindra ny resaka fotodrafitrasa, ny resaka programme pédagogique, ny resaka mpampianatra, ny resaka mpianatra, ny resaka bourse sy ny karazana ataovy izay mampilamina an'ireo tompoko. Ainao manao miami any amin'ny toerana mbola tsy nalian'ny malagasy fa mba manaovy ianao dia mitonao avereno ny resto io alefasy ny grand amphi ataovy manana amin'ny maizazy ampiakary ny bourse. Efa navoaka ny Afrika indray zao tsika hoe mahantra farany indrindra dia eo indray zany tsika hoe tsy tafiditra anatin'ny top 30 na top 100 zany aza tsy eo anatin'izany tsika tompoko. Tsy lahara-pahamena ho an'ny fitondrana araka izany sehitry ny fanabeazana eto amintsika. Io sehatra io izay tena marary ankehitriny. Tsy mahomby ny politika hitondrany ny mpitondra ny fanabeazana ka na izy tena ny aza tsy mahatoky izany ka ireny mandefa fanjanana mamita fianarana ny ivelany ireny. Mampanany ho avy ny tanora eto amintsika izy ireo izay ho avy ny firenena raha mpitso. Vaovao ny fanatanjahantena vetivety tsy mbola nazo fankatoavana avy amin'ny kafy indray ny kianjany Barea Mahamasina raha toka intelo miantona amin'izao no nasipanamboarana. Tsy mbola afaka indray lalao izay fandonana amin'ny zareo Ganiana araka izany ny kianja no io tsy fahazona fankatoavana avy amin'ny kafy io raha ny hita tao anatin'ny tranokala amin'ny federasaona mbola kitra ao Ghana. Lalao amin'ny andro fahaenina amin'ny fifanitsanana hiatrehana ny lalao eran-tany ny taona 2024 ny 4 martsa zao izay tsy maintsy ho tanterahana any Maroka vokatr'izay. Andrasana araka izany ny fanohi-kevitry ny federasaona malagasy sy baolina kitra eo anatrehan'izay. Dia izay ihany koa no entintsika amin'ny sety vetivety ao anaty dokafoy. Aza misaraka aminay ary. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra. Miara-manorina, mamorina, tsy hijanona tsony. Satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika. Afaka mamorina, maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina. Tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova o yes. Pour une carrosserie parfaite, optez pour El Mondes, la marque professionnelle de peinture automobile. Le mastic corrige les imperfections, la peinture garantit une tenue durable. Le vernis illumine et démarque votre voiture. Certifié et disponible auprès de vos points de vente habituels, El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites
confiance à El Mondes. mamerina ny araba hatrany tomboka lasy tombovavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ny tiala ity olona misa telopolo amin'zato avy amin'ny fokotany misa valo amin'ny commune Viliazo no sitraka fitsaboana nify maimaim-poana tamin'ity androan'ity notezaina itsinjo ny ampiarabelona sy anatanteraka amin'ny fampanantenana ireo mpikatroka eo anivony antoko malagasy miara-miainga hono be ny tanàna ho antoerana ka tsy maintsy mitondra ny anjara birikiny amin'ny fanohanan'izay ampiarabelona izay gabain loha fampanantenany be ny tanàna ho amin'ny commune Ambanivohitra Viliazo distrika n'Antananarivo Avaradrano ho nandritra ny fampielezan-kevitra ny hanao hetsika fitsaboana maimaim-poana ho an'ny vahoakany. Tsy ny andrely ity olom-boafidy lany tamin'ny antoko malagasy miara-miainga na ny MMM ity fa avy hatrany ananatanteraka fitsaboana nify maimaim-poana androany. Miisa 30 ireo olona nisoratra anarana tamin'izao hetsika izao raha ny fanazavana. Nanampy betsaka ny commune tamin'ity fiahiana ny ara-tsosialy ny mponina ity ny antoko MMM. Ankoatra ny fampanantenana fanamaivana ny fahasahirana ny vahoaka no tanjona hoy ny be ny tanàna. Anisan'ny tena mponina manitra sy fadiran'ovana ny aty Viliazo hanika simba daholo ny nify ary efa vinanay tamin'izay nanao fampielezan-kevitra ny hoe rehefa lany somatsara zay dia anao fanalana nify vao be ary dia nitanterahana androany 7 febroary taona 2022 zany ary dia maimaim-poana tanteraka ny nisoratra anarana zany teo amin'ny 30 ary dia mino aho fa nisy ihany koa ny tonga ty nanatritra satria tsy voatery isoratra anarana fa rehefa nandalo teto izy androany dia natao ihany io avy ny reny dia ny fanaovana didi potra fao be ataonay tahaka izao ihany koa dia maimaim-poana zany eo ihany koa ny zampahasalamana fao be eritreretina isy indray mandeha isa ataona ihany koa mba vitsinjovana ny madinika na ny vahoaka tsy mandady arona eto amin'ny faritra misy anay. Tsy nisy navahana fa ny fokotany valo mandrafitra ny commune Viliazo samy voakasika an'izao hetsika izao avokoa. Ankoatr'izay mbola ny antohany be ny tanàna ihany koa ny fomba nahatongavany ireto mponina ireto atao amin'ny commune toy ny saran-dalana sy ny sakafo. Vokatra izany velom-pisaorana ireo vahoaka ao amin'ny commune Viliazo mahatsiaro manana ray aman-dreny-pia izy ireo manana ny antoko malagasy miara-miainga ary tsy diso fanantenana nametraka safidy tamin'ny be ny tanàna. Aty aminay tsy isy dokotera fa any Antananarivo vao mahita dia mahafinaritra anay zany ilay hetsika ohatr'izao dia izay no nahatongavanay taty fa misaotra betsaka ny commune zany izay nanao azao hetsika izao izay satria ohatra na manokana izao efa nanala nify dia nify anankiray fotsiny ary nalako tamin'izay efa nandany vola be dia tena ilainay mihitsy zany izao hoe hetsika fao be amin'ny fanalana nify izao. Tena ilainay mihitsy izy aloha manta ny vahoaka tsy mapetsaka mihitsy ireo vahoaka be ireo hitanareo ireo fa mifahantrany vahoaka dia tsy afaka mihitsy izy tsy zaka zany raha hoe analaniko ohatrinona moa ny manalanify iray raha ho any amin'ny dentiste faly tena faly ny vahoaka fa dia misaotra anareo misaotra betsaka anareo misaotra ny dokotera. Tsy hijanona amin'izao ihany ny fanampina ny vahoaka fa mbola ho avy ihany koa ny didipotra fao be sady maimaim-poana ho ny be ny tanàna. Ny mpikambana eo anivy ny antoko malagasy miara-miainga rahateo voateza hitsinjo ny mpiarabelona ary tsy mpamitaka na sanatria hivadika amin'ny fampanantenana efa nataony hoy izy. Ankoatra ny fahasalamana ny fanamafisana ny fandriampahalemana fanamboarana ny lalana ary ny fijerena manokana ny fanabeazana no lahara-pahamay ny be ny tanàna hoy hatrany ny fanazavana. Fokotany maro amin'izao fotoana no andraisana fitarainana mikasika ny fizarana sy ny fisitrahana vatitsinjo ka ilazan'ireo mponina sasany fa misy ny fanilikiliana ao anatin'izay. Lazany teo anivon'ny fidy izay mpandrindra ny tetikasa fa izay voasoratra ao anaty lisitra faharoa ihany no tokony hisitraka izay vatitsinjo izay Entsoa Rasoary Malala. Nanakoko tamina fokotany maro teto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ireo fitarainana amin'ny fizarana ny fanampiana vatitsinjo izay natokana ho an'ireo sokajin'olona tena sahirana. Androany nametra-panontaniana ny ankamaroan'ny mponina amin'ny fokotany Marobiby, commune Ambanivohitra Fiombonana distrikana Tsimondrano amin'ny fisian'ny fanavakavahana.
toy ireo sikajin'olona manam-bola sy manan-katao indray no misitraka io fanampiny io fa tsy ireo sokajiny na osahiry tak zahay satria nalaina daholo ireo olona rehetra ireo telo arivo mahery nefa ny aroa arivo sitaka najanona fa ny arivo no voafantana ary efa voafantana le arivo nahita numéro nahita anarana ary nanao sini nefa ankehitriny mivoaka ny vola tsy tao anatiny daholo ireo olona ireo dia zay mahatonga le fitarainan'le olona mitabataba eto anoloan'ny biron fokotany rehefa nahity zahay hoe arivo efa mba faly ny vahoaka nefa mahantra ny marena aloha mahantra ny manantena ny be antitra marary sahirana rehetra tsy tafiditra ao fa ny olona manan-karena sy ny olona eo sy manana barabe no lasa misitraka le izy milaza ho tsy tompona andraikitra manoloana izao olana ihany any-ponina ho maro biby izao ny sefokotany any an-toerany fa napakevitra miainga avy any ambony zao hoy ny fanazavany zao moa zany zava-misy hitanareo zao ny tena zava-misy zany dia zao efa natao zany ny tonga taty fotony taty amin'ny fokotany zany fokotany misy anay ny mpanao fanadihadiny dia nisy lista voalohany zany navoaka dia nisany tamin'izay eo 1100 eo manodidina dia iny moa zany efa nazavena tamin'ny vahoaka hoe io liste io tsy tena mbola io liste fa mbola misy tsy vaniny dia mivoaka azy ny liste omaly dia ny totaly eo amin'ny 5 sy 500 mahazo ka tsy voafaritra izy ny olona hoe squadsy ny olona manahoana ny mahazo fa akapobeany zany dia reo zany 10 ambizato nahazo mazava ho azy le ambony zany tsy maintsy mitabataba hoe fanahoana izy ny tsy nahazo fahalamafisana le mbazaiko teo dia ny fokotany tsy manala anaran'olona izay fa ny lista avy any ambony nomena nampalalana ny olona io raha ny fanazavana nomeny fidy mikasika ity olana ity nisy ny lisitra voalohany natao ary misy ny lisitra faharoa natao fankataovana ampahabe maso ny lisitra voalohany izay mbola iandrasana ny fanekena ary tsy midika fa isitraka ilay vatsitsinjo ny lisitra faharoa mivoaka ao arina no mamaritra izay nekena fa isitraka ilay vatsitsinjo ny tsy fahafantaran'ny olona izany matetika no mametraka olana raha ny fanazavana ny tompona andraikitra tsy mbola nisy sakafo tonga hatramin'ny androany teny amin'ny toeram-pandraisana Traboana etsy amin'ny Maki Andotapenaka raha ny fitarainan'ireo olona tonga teny an-toerana nanomboka ny alatsinainy lasa teo tranga izay nandiso fanantenany ireo Traboana ka hanaovan'izy ireo antsoavo amin'ny fanjakana ankehitriny Daniela Minotso nanomboka ny alatsinainy teo ireto Traboana etsy Andotapenaka sy Ankasina ireto no tonga tetsy amin'ny toeram-pandraisana Traboana etsy amin'ny Maki Andotapenaka saingy tsy mbola ny sakafo hatramin'ny androany raha ny fitarainana nanomboka telo andro za izay zao tato tsy natao maraina atoandro alina tsy misy hoanina satria tsy mahita karama ny ankizy ao an-trano rano be dia izay misy nandanany taty fa raha tsy misy rano tsy nandeha taty misy satria za tsy salama tsy misy hoa reo zanako reo mitondra anahako hoe andao hoany amin'ny Traboana satria le fotaka fa tena anina dia fa nanoratra telo zareo nanoratra ny anina dia fa hoe hoany am-pefilo mihitsy ny raha dia za hoa tsy hoany am-pefilo satria lavitra be ka tsy tonga ako dia hoe eny Makindray zany no ety mamo zay no nandanako nankety efa tonga taty tsy misy tsy mihinan-kanina na maraina atoandro alina satria le ankizy ko tsy mahita karama noho zay président tena noho zay mila vondry aminao zao zay rehetrarehetrareo mbola tsy mihinan-kanina zao zay atsamboizay natorizana telo andro taty efa tsandro androany zay tsy mihinan-kanina président fa mba mila anao mijeranay akaiky zay vesa zao vao tonga ny zareo anay zay fokotany Andotapenaka sy Ankasina mihitsy aty amin'ny dik zao zay am'izao tsady tsy mihinan-kanina io vesa fa hanina tsisy kina moa nalatsaka ao anatin'io rehefa tsisy le hanina omena jiro tsisy misy tompona ndraiky sa miandry foana fanana anay ve dia iandry mandry azany fananana an'izao zay fangarano mavoky anay diso fanantenana tanteraka manoloana izany ireto Traboana ireto izy ireo izay sakana ny tompona ndraikitra tsy hetsika iny an-toerana raha tokony hanohy ny asa fitadiavana raha ny fitarainana trany zay zany amin'ny maraina zay nataony zareo tonga aty tsy avela mihetsika eto nefa zay tompoko na karama raha maty karama zay amin'le fijanonana ity nefa zay zany teneny zareo tsy afaka mihetsika aloha nareo satria ho avy le mpanampiana dia zay moa tsy afaka mihetsika mihitsy satria na zareo ny tompona andraikitra
zay nefa nakarama sakafo ariva mivady amanjanaka ry tompoko tsisy zay dia lasa ady mivady any tokantranony le izy zay mety hiatsany le fanampiana ty nefa tsisy tompoko le zavatra dia tsy maintsy moty zay satria entanay amin'ny alahelo zany le satria mba hoe tsabonany natongavanay aty hoe amin'le raha be raka mifaritra dia zay no mba nanantanana nanakatya dia rehefa ny anakaty zany zay dia tonga tokoa zay araka le fifampatokizana zany hoe ho avy le fanampiana dia malahelo moa zany zay raha hoe tena tsisy tokoa le fifampijerena sy hoe fanampiana fa dia zay moa zany ny zava-misy ko atao ahoana ary manodidina ny 700 eo ireo trabona avetsy andotam-penaka setsy ankasina mialiko eo amin'ity toeram-pandraisana trabona etsy amaky andotam-penaka ity raha nitatra voaray mialohany hidirantsika eo anatin'ny maresaka iraisam-pirenena mirongatra ny asan-dalo ao amin'ny faritra Menabe ary anton'izany ny fisian'ny kolikoly eo amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana sasany no ireo mpiompy omby amin'izao fotoana izao toy ny atao amin'ny commune Kondromena distrika ny Miandry Vazo hita ireo omby alatra saingy magaga efa nahazo taratasy ara-dalàna onona sainy ny kolikoly sy ny fanaparam-pahefana ataon'ireo mpitandro filaminana sasany no isan'ny antony voalohany tsy mahafoana ny asan-dalo any amin'ny faritra Menabe raha ny fitaraina ny tompon'omby sy mpandrara omby avy amin'iny faritra iny misy tambazotra mamatsy fitaovam-piadiana ireo dahalo fa eo ihany koa ny mpanadio ireo omby alatra ireo olo ireo zao rehefa sendra andro alarobia hariva amin'ny 7 hariva reo tonga tamin'ny mpatarazana atao hoe antanam-baondra ny voroboka zay eo le olona miaraka andro omby io 12 lahy ndro dahalo reo mitondra basimborona 12 kilaka raiky de narahiny mpagnaradia zany isa nagnaradia tam'izany narahiny fokon'olona Kondromena io omby io miaramila 10 zahay fokon'olona manjato ny nagnaraka an'io de rehefa tonga tamin'ny pilôna hoe ambarata zay zany tonga teo reo dahalo reo de namaly am'izay izy moa misy kilaka raiky ny fampitifitra am'ireo miaramila reo fa tsy nindresindreo miaramila reo de rava teo le aradia ary tsy maintsy misy kilaka zay ty raha mahagaganay hoe kilaka vai zareo kilaky mivezivezy entindreo dahalo reo manafika foana isaky mandeha de kanjo tamin'le 9 janoary 2025 zao avy any Soaloka ny anakiroa am'ireo omby reo no entindle lahy atao hoe Karamasoa zay de tratrako teo Tsoromandidy mitondra mariky n'le olony torinay teo hoe nandehanako tamin'ny procureur tagny de ty raha mahagagahy efa vitany CP chef de poste ny Soaloka vita FIBA vitany délégué ny Soaloka vita taratasy omby iny efa omby halatsy avy any Kondromena ny toro ireo tompon'omby niaraka tamin'ny profo niakatra teo nivon'ny fitsarana atao Miandry Vazo ny raharaha no ny antony tsy mazava tsy nentin'ny mpitandro filaminana ireo olona voatondry ny pampan'olalàna ho mampiaya amin'ireo fahaverezan'ny omby ireo procureur zany efa tonga tao zahay de hoe nanontany hoe aiza le olo abantavany sy Karamasoa ty satria io reky ny tena fototsy voalohany nefa io tsy hitanay ireo olo reo tsy nentiny CP Soaloka ty maro ny akseo ataon'io mangalatseo ambe amin'ny faritsy Melaky io mora feno be mainty rano Amberavy zay ny tena asan-zalahy io asan-dahalo ny tena asany nisy gendarme zao avy any Morondava avy any Menabe nandeha tany nalefa ny chef kapiteny Morondava tonga ta Tsoromandidy de tsy noentiny CP le abantavany ty sy Karamasoa le olona ny vidiny omby io tsy noentiny le olona tena tompony ndraiky tsireo fangatako zany de mba hanentany groupement Menabe mba hanerany CP Soaloka hanambotsy ny abantavany io sy Karamasoa mitaraigna zay mba jerevanareo akaiky nareo mpitondra fanjakana zay raha zay fa ohatrany mihodikodina io zavatra koa ka zaho zany tsy manaiky an'io satria anagniko taratasy mazava reo omby reo miantso minitra délégué misanana gendarmerie pirenena anara-maso ireo olona tendreny eny anivon'ireny commune ambanivohitra ireny ireo mpiompiomby maro ny tranga-javatra mampiayara ny fanazavana ka hitakiny izy ireo fanadiadiana sy famitorana tsy mitanily amin'ireo fahaverezan'omby mifanesy eo amin'ny commune Kondromena sy amin'ireo commune manodidina ao amin'ny faritra Menabe raha tsy misy ny fandraisana andraikitra oringana ny omby any an-toerana izay fotom-piveloman'ny mponina zay zany mazava ny afatra ao anatin'izay mila jerena manokana makasika ny abantavany tompona ndraikitra isan-tsokajany ao anatin'izay izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity ality ny fampalalam-baovao no tapitra hatreo fa ny fandaharana hoentina aminao amin'ity ality dia mbola maro isan'izany journal de l'économie iresahana bebe kokoa makasika ny olany indostria malagasy amin'izao fotoan'izao iarahana amin'ny fluensim manany syndicat ny indostria eto Madagasikara fandaharana izay anasananao aorian'izao fampalalam-baovao zao mandrapitafa ao amin'ny rapitsondry ary tombo klasy tombo vavy elo matomboko
Elmondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Elmondes. Vous a présenté Mi Vavo. Avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.